Ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsony ny masina, mbola ho aminareo hatrany anieny fahasoavana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra, tompon'izao rehetra zao, tompon'ny masoandro sy ny orana, tompon'ny fahazavana sy ny aizana, tomponay sady pary anay raha teo. Misaotra ny amin'izao fotoana izao azonay mitodika aminao, manovo hery aminao, mandray ny fanavaozanao, mba azonay manatanteraka ny sitraponao, mahita vokatra tsara miaraka aminao. Dia mitanena Tompo, miaino anao indray izahay. Amen. Epistilo an'ny Romanina toko 12, andininy 7 ka hatramin'ny 120. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fifanomeza amboninahitra, mahazo toa fahazamalaina, ary aoka hafanafo amin'ny fanompoana ny Tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Miantrany olona masina araka izay ilainy, mahazo toa mampiatrany vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Miarah mifaly amin'izay mifaly, ary miarah mitomany amin'izay mitomany. Miray sasaina, aza mihevitra izay hiavinavina, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Aza manao ny tenanareo ho endry. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana hanao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe, ahy ny famaliana, izao no hamaly, ho Jehova. Fa raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangetaeta izy, omeo hosotrony. Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo andohany. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Romanina toko 12, andininy 7 ka hatramin'ny 120. No isy ny afatry ny Tompo antsika indray anio. Ary hakana ny lohahevitra hoe kristianina tsara fifandraisana noho ny fanavaozan'Andriamanitra. Ho aminareo hatrany anieny Tompo. Ahoana tokoa moa no ahatongavana kristianina? Betsaka ihany ny olona no maniro tonga kristianina ao an-tsainy ao. Fa sarotra ny lalana. Raha vitany hoe mivity tapakila moa na mihinana fanafody toy izao na toy izatsy, dia mety betsaka ny olona tonga kristianina. Ndray maka ny mpanjaka Clovis, mpanjaka Frantsay, teraka ny taona 220 ary maty ny 215. Mpanjaka nalaza satria izy no mpanjaka Frantsay tonga kristianina voalohany. Fa alohan'ny nahatongavan'ny kristianina dia nanontany mpitondra fivavahana izy, ahoana no nahatongavana kristianina? Enjakenjana ny valiteny ary lalina. Hoy ny mpitondra fivavahana anankiray isaisa, doro izay rehetra nankafizinao, ary ankafizo izay rehetra efa nidoranao. Brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. Izany hoe izay nataonao tsinotsinona, izay indray izao no akasitrahanao, izay indray izao no antononao, izay indray no nataonao manan-danja eo amin'ny fiainanao. Ary marina zany rehefa tena mieritreritra tsara isika. Fa raha voateraka isika dia niteraka ara-nofo ihany, tsy nisy teraka kristianina zany.
dia ny filany nofo ihany no misarika sy mibahana ao anatintsika ao. Izay tiatsika ihany mbola azazitsika dia efa hitataratra zany hoe tia tena. Ny tenantsika ihany tsy mampaninona no mamono ny hafa. Ka misy fanovana tsy maintsy atao mihitsy vao tonga kristianina ianao, fa tsy vitan'ny fahendren'olombelona, tsy vitan'ny heritsaina na hoe fahavononana fotsiny zany dia anao zay atonga ao kristianina, amin'ny herin'ny tenako samirery. Ary ny fanalahidin'ny Romanina 12 dia ny andinin'ny voalohany, vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, noho ny famondrampon'Andriamanitra atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, fa nykopahana mety ataonareo zany. Tonga atao tsaiky ny olona atao opération fa marary, misy zavatra ratsy tafiditra ao amin'ny tenany tokony hoe sorona. Matokony dokotera izy atolony ny tenany, tsy vitan'izay atolony fa toranina koa ary izy tsy atsiaro tenany. Dia manao zay ataony eo ny dokotera, manala ilay zavatra ratsy nanimba ny tao anatiny teo. Ary rehefa zany ka vita soamantsara dia velona misy salama tsara. Manotra noho izany tsika miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa tena atolotra ao ny tenanao, atolotra ao patokina, tsy misy fepetra, dia ain'Andriamanitra no manao fanovana, manao fanavaozana, transformation no teny frantsay. Avy amin'Andriamanitra no mahatonga antsika ao kristianina, raha tena manolotra feno ny tenantsika isika, raha tena velarintsika tena mpanetretena ny fotsika, andray ny tenin'Andriamanitra dia mitrebona ary mitondra vokatra izany tenin'Andriamanitra zany. Nampatsiaro ny hoe vonona fafy, fantatrarao tsara fa anaty mpamboly ary sika rehetra, ny masomboly rehefa alefa ao ambanin'ny tany ao dia tsy misy anjaran'ny mpamboly tsony. Anjaran'Andriamanitra no mampitombo azy eo ary mampitsimika azy hipoitra ety an-tany. Tahaka izany ary mihoatra noho izany rehefa hoe Andriamanitra avelanao tena miasa ho amin'ny tenanao, manavao anao, dia mahatonga anao kristianina. Omeko fana vaovao ianareo. Ary zay le izy. Ka tsy maintsy izay no entsika mamaky ny 15 hatramin'ny faraika amby 20. Vao takatsika. Satria ny 15 ka hatramin'ny faraika amby 20 raha ny marina dia efa vokatra fifandraisana tsara nanan'ny kristianina noho ny fanavaozan'Andriamanitra. Fa raha tsy zany dia autoriteny moraly eto fotsiny. Raha eto any teny hoe misaora zay manenjika anareo, nga zany mety amin'ny maha-olombelona, tsy mety amin'ile nofo mandraha arak'izay naharenantsika izao zany, raha tsy efa nandalo le fanavaozantsika. Sarotra be zany. Manaova soa amin'ny fahavalonareo, mihavana amin'ny olona rehetra, zavatra sarotra zany. Foy arak'ile fanoharana teo hoe tahaka an'le vonona fafy, rehefa nanaiky ny mahafazan'Andriamanitra, izy mihitsy no manolokolo manome vokatra an'ilay izy, vokatra sisa no andrasana. Rehefa nafafy tao ny akondro, io fa mipotra mitsiry, dia mahazo vanatena anao fa isy akondro voaka ao, fa tsy isy hoe vomanga no voaka ao. Ka zay le izy, ny 15 hatramin'ny faraika amby 20 dia milaza ny vokatra amin'ny lafiny fifandraisana rehefa manaiky ny vaozan'Andriamanitra isika. Inona zany vokatra voalohany zany? Vokatra tsara amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Hoy ny 15 hoe lasa makahala ota isika, makahala ny ratsy. Ota mihitsy moa no tiany ambara amin'io. Io zany rehefa tena miaingany anatinao any dia tena hoe te hifikitranao tsara tokoa ianao. Raha anao fanaorana tsotsotra hoe raha tena tsy tia voamadilo ianao, vao mahita azy fotsiny ianao dia fa kriko, mainka moa fa maheno fofony ianao dia elanao lavitra. Dia tahaka izany, tsy hoe manao ezaka be tsontsika, marina fa misy ny ezaka avy amintsika amin'ilay fanoloran-tena, fa Andriamanitra mihitsy ny mamboly tena atsika izany hoe lasa makahala ota zany tsika, lasa tsara zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy miankina fotsiny hoe satria efa manana titra, tsia, fa tena ao anatinao miasa Andriamanitra dia mandray vokatra tsara ianao. Amin'ny 15 dia ambarany hoe lasa mazoto manompo an'Andriamanitra ianao. Zany efa vokatry ny fanahy, araka ny ambara ary amin'ny Efesianina 5:5. Fa tsisy teraka ny mazoto hanompo an'Andriamanitra zany tsika, tsia, asa ny fanamasana antsika zany. Hoy ny 20 lasa maharitra amin'ny fivavahany ianao. Ka izy ty zany tsy hoe eto dia teny hoe mareta amin'ny fivavahana,
azo atao ihany zany. Fa teny foana izany raha tsy efa hainao mihitsy no nanaiky no avao zan'Andriamanitra. Inona ny vokatra manaraka? Fifandraisana tsara eo amin'ny fiangonana. Hoy ny 15 hoe lasa mahavita mifankaty amin'ny raha amin'ny mpiara-mivavaka aminao tahaka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy ianao. Tsy moramora zany. Tsy moramora zany. Kanefa rehefa tena samy matahotra an'Andriamanitra tsika dia hitantsika mihitsy hoe misy tsiro ny mankaty am-piangonana, misy fiombonam-panahy. Ary dia tsorina tokoa fa indraindray misy fifankatiavan'ny mpirahalahy mpiara-mivavaka na mpirahavavy na ny mpianadahy to ambony lavitra noho ny fifankatiavan'ny mpiray-tampo, satria io no mifandray aminao matetika, io no miara manao zavatra aminao matetika, dia ohatrany io indray no manjary lasa mifandray kokoa aminao. Ary fahasoavana zany falazaiko anao, arena omen'Andriamanitra atsika noho ny fandraisantsika azy, so ny fandraisantsika ihany koa ny fanavaozana azy omen'Andriamanitra atsika. Tena sarobidy zany ry havana. Ankoatran'izany dia manjary vitantsika zany hoe miantra ny olo-masina. Hoy ny 17 zava-dehibe amintsika ny mpiara-mivavaka, zava-dehibe amintsika zany hoe manana mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana izay misy antsika. Ny vokatra fahatelo dia ny vokatra eo amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Raha ataoko amin'ny fitenin'ny Ntaolo dia hoe lasa mamioditra amin'ny fiarahamonina tsika. Ohatrina ahoana? Amin'ny 15 mahay miara-paly amin'izay mifaly. Tsy mety koa zany hoe rehefa tonga kristianina dia olona malahelo lava, malokendrika lava. Tsia mahay mifaly amin'izay azo ifaliana, ary mahay miombona amin'ny olona. Dia toy izany koa mahay miara mitomany amin'izay mitomany. Ary io tena zava-dehibe io. Io no tena tokony hijoroantsika koa amin'ny maha-kristianina, miombona amin'ny olona ao anatin'ny fahasahiranany, indrindra ao anatin'ny fahoriana. Raha mifanindry aza ny fifaliana sy ny fahoriana dia ny fahoriana aloha ny andiananao. Hoy ny 15 vokatra ihany rehefa anao vaozan'Andriamanitra ianao amin'ny lafin'ny fifandraisana. Lasa tsy miavonavina ianao, miomana anao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra, miavana amin'ny olona rehetra. Hoy ny 19. Ary ny vokatra fahaefatra sady farana izay tsy hitantsika ny amin'izao tontolo izao dia ny hoe lasa mahay mifandray amin'ny olona izay mijoro ny fahavalonao ianao. Mahay mifandray amin'ny olona izay mijoro ny fahavalonao ianao. Satria isika dia mahalala ny hoe isika anie ity tsy mitolona amin'ny nofamandray fa mitolona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, mpanjaka an'izao famazinana izao. Tsy ilay olona io amin'ny maha-olona ny tena mahankalanao fa mbola hiasany ny fanahy ratsy izy. Ka ilay fanahy ratsy io zany mampietsika azy. Ka ianao tsy makahala ilay olona. Zany tsy vitanao raha mbola herin'olombelona, ary tsy hitanao any amin'izao tontolo izao zany. Ka manjary miteny amintsika ny 17 hoe mahavita misaotra izay manenjika anao ianao. Namoy misaotra io tsy hoe andeha anatin'azy ianao dia anao hoe misaotra tompoko. Tsia. Fa voalaza zavainy eo ambany hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy ianao. Ary zagaga ianao fa rehefa mbola tsy manana ny fanahy masina ny olona, rehefa mbola tsy nandray ny fanavaozan'Andriamanitra ny olona, dia mahavita ny mankahala, mahavita ny manao ratsy. Ka izy ary mbola tsy matahotra an'Andriamanitra, mbola tsy babon'ny Kristy ny fony. Fa isika kosa dia ambarany, raha mamaky ianao ny Romanina 12 dia lazainao fa aza manaraka ny fanao amin'izao tontolo izao. Aoka tsy hitovy fisainana amin'izany mpanao ratsy zany ianao, hoe satria izy nanopa dia ianao koa lasa miteny ratsy, dia lasa mitovy aminy ianao. Satria izy nandaka dia ianao koa manao totontry. Zany akory tsy milaza hoe dia avela manjaka tanteraka, fa misy fomba feno fahendrena omen'Andriamanitra anao foana, azonao miatrika izany. Ato moa dia ambarany hoe aza mamaly ny ratsy ny ratsy. Ianareo angina ozy fa izy anao maly? Antsy ao fa mifamaly. Ary rehefa manao izany ianao izy, ary amin'ny 17 sy ny 20 aza dia lazainy hoe raha nona ny fahavalonao meo hanina, raha mangeta ety izy meo rano hosotroy. Ary raha manao izany ianao izy dia tahaka ny manangona vaina fao tapon-dohana. Tsy hoe ny tanjonao dia ny hoe anao izay anangona vaina fao tapon-dohana, tsia. Fa ianao dia izay voalaza amin'ny 120 ihany, resao amin'ny soa ny ratsy. Zay no anjaranao, zay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa milaza aminao aza mba mipetraka amin'ny toeran'ny olona ilay anaovana an'izany ihany hoe
ndre mandeha indroa intelo inefatra indimy inenina impiro manao ratsy foana izy fa tsy mamaly azy amin'ny ratsy ianao fa na dia hoe olombelona mpanota azy mba eritreritra ihany le feno fieritreretana avy eo fa nahoana re ary zay le ambara amin'ny ten'Andriamanitra hoe manjary tahaka ny misy vainafo eo an-tampon-dohana ka aokontsika tsy hidina mitovy toetra amin'ny olona mbola tsy manana an'Andriamanitra, olona mbola tsy asan'ny fanahy masina, fa ianao dia mandresy ny soa amin'ny ratsy ary efa nomen'Andriamanitra ero amin'izany ianao satria efa nandray le fanavaozana. Ry havana, tena zava-mahagaga, zany no tena fahagaganany hoe no avaozon'Andriamanitra isika, tena natolotra ao am-pahatokinan'Andriamanitra amin'ny teninao, tena avelanao hiasa ao am-ponao sy ao amin'ny sainao ny tenin'Andriamanitra, dia manjary tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, tsara ny fifandraisanao amin'ny mpiara-mivavaka, tsara ny fifandraisanao amin'ny fiarahamonina, eny tsara na dia ny fifandraisanao amin'ny olona mijoro fahavalonao azy. Tsy nofinofy zany rehefa tena mandray le fanavaozan'Andriamanitra isika. Ho aminareo hatrany ny tompo. Amen.